isak'izay tongotsika dia tsy maintsy manao an'izay amen tsy hoe fomba fanao l izy akory a fa vokatry ny folo izy araka ny teny voalazan'ny baiboly hoe sitraka andriamanitra tsika raha manofo hofantanantsika any amin'ny avo mari-panehoana fa tiandray andriamanitra androany tonga eto mifanatreanao a verinay natrapa-mijena no famindram-ponao a ampijoroanao a ho isan'ny olona mbola manatsofina afaka andreteny avy aminao sotra ny amin'ny famangim-piainana amin'ny alalan'ny fanitsitoetra fananarana fampijoroana tanjaka fitehirizana fa fanomanana azy any isan'andro iainako fiainana mahafinaritra miaraka aminao ny tena fiainana mahafinaritra Jesosy tsy hoe rehefa mandeha ny zavatra rehetra fa ho anatin'le heverinay fa mafimafy reny a amin'ny lalana tsy takatry ny saina lalovana nefa lalana anomanao programa tsara ho anay koa ho amin'ny fahombiazana hatrany hatrany tsy miontsina ny fo rehefa eo Andriamanitra tsy miravoravo tanana rehefa mahatsapa fatohananao ary mahazoto mandroso isan'andro satria mananantoka fa eo ianao mitenena androany maraina fa mino anao indray zay ny anaran'i Jesosy amen ndao aloha tsika itetanana mafy ho an'ny tompo a ifampiarahaba amin'ny eo akaikitsika ihany koa satria meny tompo maraina vaovao tena ataovy ampitiavana tsara mihitsy tsikitsika io ny eo akaikinao fa zany kristianina maraina zany anie zavatra zanak'Andriamanitra feno voninahitra be zany amen alleluia sotra ny tompontsika hoe ndretsika menakafo mbola eto daholo afaka mifankahita somatsara ao anatina tanjaka hery fahasalamana fampizaran'ny tsara sy ny mendrika avy ao anatin'ny fotsika mahazo toerana tompoko raha miresaka tsika androa mikasika momba fanasitrana dia iompana manokana mikasika momba ny tokantrano kely ohatra ny resaka kely mikasika momba ny tokantrano androany maraina satria betsaka aminareo mba manontany hoe tena mila fanasitranana kely ny tokantrano pastera mila tatoato zany somary mitobatobaka kely ny demande na fanasitranana tokantrano hoe mba tsy hoe miady akory le mpivady tsy hoe misaraka le mpivady fa ohatranao misy zavatra tsy fakazahoakevitra zavatra mandalo tsy indraindray ohatrany hoe tady anakotana n'le fifatohana kely tiako lazaina aminareo fa hitasorotra eny amin'ny endrika ao na lehilahy anao na vehivavy rehefa mivoaka ny trano hoe mety ny ao an-trano ao na somary misy tsy milaminao satria mifototry ny fiainana ao anatin'ny lalam-piainanao maha-kristianina anao dia misy ifandraisany ny fahatsarana raha-pifandraisana sy fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra eto dia miresaka anakiroa rehefa miresaka mikasika momba ny tokantrano dia miresaka mikasika momba ny lanitra koa zany hoe raha tsy manambady ianao dia hoe tsisy idirako zany pastera zany mbola tsy manambady fofombadin'i Jesosy koa ianao zany hoe na rehefa hiatrika tokantrano ianao na mbola tsy manambady ianao fa mety hoe tena hoe mipetra-drery ohatra dia tadidio ty teniko ty tsy rery ianao fa manana an' Jesosy ho vadinao ny mpanao anao ny vadinao Jehovah tompony marino anarana raha miteny zany Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy ohatra dia hoe ianao indray ozy izy tsy rery ry mpitondra ao amin'ny Isaia 4:10 dia miteny izy fa mpanao anao ny vadinao Jehovah tompony marino anarana dikan'izay tsy mety hony ianao raha tafasaraka amin'i Jesosy koa raha tafasaraka amiko ianao dia tsy mahay manao na inona ka raha miresaka mikasika momba ny lahy sy ny vavitsika dia miresaka momba ny Kristy sy ny fiangonana ihany koa raha isika ingenesisy toko faharoa andiny fahavalambiny folo ho an'ny tokantrano rehetra izay manomana ny fiverenan'i Jesosy ty afatra androany ity ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy misy ny tsy ambaratelo mampahombo ny mariazy na ny tokantrano betsaka izy ireo angamba mety na mandra-parivan'ny andro tsika nijery point be dia be eto dia tena mitsotra aminareo fa tsy ho vita mihitsy fa anakivalo ihany no raisiko androany maraina sady ataontsika rapida tsara l izy dia azonao antoko androany zany ao anatin'ireo point anakivalo ireo hoe reto teboka valo reto fotsiny niangako androany dia milamina amin'ny fiaina tokantranoko taovy amenna moe rehefa sitrana mantsy ny tokantranao dia sitrana ny fiainam-panahinao sitrana ny fiombonanao amin'ny vadinao ary misy hotarafina koa ny ankonanao voalohany n'Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy baiboly
dia miteny fa tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady sahaza ho azy na hoe vady mpanampy na hoe vady tahaka azy. Andriamanitra misy dika matoa nanda maha irery any Adama. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina? Voalohany, tsy tsara raha irery tsy dia tian'Andriamanitra loatra zany raha mandeha irery lava, fa tokony miaraka foana zahay sy mama, satria tsy tsara raha irery Rodolphe fa nanaovako vady sahaza ho azy. Za zao mahafinaritra na mihitsy mahita pasteur voangy mivady sy pasteur mamy avy amin'ny fianaratsoro zareo tonga aty amin'ny sekoly zareo rehefa makany fianaratsontsika mamangy andry zareo fa izy mivady reo ozy mba amin'ny fotoanao tahaka ninona reny mba hitako amin'ny pasteur mamy rery na pasteur voangy rery fa reo miaraka foana, satria tsy tsara raha irery pasteur mamy fanaovako pasteur voangy sahaza azy izy. Ao mifampizara sy miombona tsara ny dikany hoe tsy irery, zay le hoe couple. Tsy normal zany raha ohatra ka mandeha rery ny lahy dia tsy mahatsiaro fahabangana ny fisian'ny vadiny. Misy zavatra tsy normal zany ara-pifandraisana amin'izay mpivady manan'izay fahatsapany. Nareo ve tsy mahita fa mpivady sahala amin'ny hoe mitovitovy endrika zany, aforsan'ny miaraka foana izy dia osmose ny fitsony azy amin'ny teny vahiny, ohatrany hoe misy endrika mifampiampita sy mifanakalo zany eo amin'ilay mpivady rehefa ela ny ela, satria ny antony voalohany indrindra io foana noroanao eo io foana zany hitanao eo sy mifampiresaka aminao eo maraina tandro hariva dia lasa misy zavatra famindra rehefa hoe nisy zaza ny raisana koa dia ao amin'ilay zaza no miombona ny endriky le mpivady, samy misy ny endriky ny lahy sy misy ny endriky ny vavy eo, dia rehefa ela dia ohatrany hoe penada zany hitarafana an'ilay mpivady. Ny mpitoro teny toko fahetra andiny faharoambin'ny folo dia milaza amin'ny baiboly hoe misy ny tady mahazaka faniteliny ao anatin'ilay tokantrano hoe mahery kokoa ny roa noho ny ray izy fa raha misy faniteliny dia zay le tady mahazaka zany miazona an'ilay tokantrano io faniteliny io dia tsy iza fa Jesosy. Miampy Andriamanitra dia avy aloha Jesosy hiditra ao anatin'ilay fiombonana mba ahatonga anareo roa anapahatsapana ny tokantranonareo ho araka n'Andriamanitra hatrany. Inona ny dikany hoe tsy tsara ny irery? Ny dikany hoe tsy tsara ny irery dia mila miaino sy mifampiresaka, ilaina ny prezensan'ny anankiray ifampiresahana. Inona moa mba tonga hoe tsy tsara raha irery? Mifampiresaka mpivady. Noho izany ny atao hoe tokantrano dia voatahiry ny tokantranonao rehefa mifampiresaka matetika ny mpivady. Ny vadinao raha vehivavy ny collaborateuranao voalohany, ary raha lehilahy ny vadinao ny collaboratricenao voalohany. Raha ny tokony ho izy, nareo ny tokony ho mpiara-miasa akaiky. Rehefa manompoka tsy dia hita fisorotra firy ao anatin'ny tokantrano ny fifampiresahana dia tsy miaina ny antom-pisiana io tokantrano. Mila mifampiresaka mpivady. Amin'izao nareo mahita tsara fa maro ny tokantrano tsy ampy dialogue na fifampiresahana. Vao tonga ao trano dia inona ny zavatra mitranga? Telefônina mandany ny andronao. Ny hoe tsy tsara raha irery tsy midika hoe tsisy olona, fa zao ny hoe midika hoe tsy tsara raha irery tsy hoe ny hoe irery dia hoe tsisy olona, fa zao mety misy olona be dia be eo fa tsy resahanao le izy. Tiako fantatrareo aloha fa anisan'ny manimba tokantrano be dia be amin'izao andro faran'izao ary afafy ny devoly mihitsiny mba hanoerana ny Genesis 2:20 iraha telefônina. Olona mivadinao fa tsy manambady telefônina ianao na lahy ianao na vavy mihaino androany. Ny eo akaikinao resahana fa zavariana ao anaty telefônina. Maro any le lasy vehivavy infidèle amin'izao tsy mahatoky ao an-trano. Tsy hoe miaraka amin'ny lehilahy hafa any ivelany na vehivavy hafa any ivelany, fa miaraka loatra amin'ny raha telefônina. Maro manana vady vaovao telefônina no anarany. Ny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy na ny dikan'izay matoa ny mena vehivavy ifampiresahana, ifampizarana, fa aza ao anaty telefônina ny andro toko-piainana.
mino fa heninao tsara ny zavatra io zaraiko androany mifampiresanareo rehefa miresaka aminao mivadinao dia ajanony ny telefona fa tsisy indray notenenina hoe tsisy anaovako zavatra tana telefona mihitsy ianao aza velo ny telefona ny namanao somenao fotoana mihoatra no mivadinao tsy mety re tompoko zany eo mitadiava fotoana ifampiresahana indrindrindrindra na tianao aharitra ny tokantranonao dia aza mivoana ny tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra ny teny tsy tsara raha irera lehilahy fanaovako vady sahaza ho azy izy ny hoe sahaza dia le mety mampety ny fiainanao équilibré zay moa ny fiantsoana azy ny fiainanao amin'ny fisiny dia noho izany mitadiava fotoana ifampiresahana aminy indrindra ifampizarana fitiavana aminy misy fotoana ao an-trano a tsy fantatry mivadinao tsony hoe mahafinaritra anao izy jereo akaiky izy dia mba teneno izy hoe ay tsara retsindry halleloia dia mba misy fotoana ianao a mba mandondoka azy eo miteny tsy hoe amboamboarina fa tena mizara ny avy anatin'ny fonao manambara ny fitiavanao azy fa rehefa miresaka nareo lasa mifampiketoka raha zavatra tsisy zavatra ho zaraina na partazina partazina fihetsepo ilainy zany eo tokantrano reta ilainy zany satria tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy noho izany manomboka androany ataovy mihoatra ny fifandraisanao amin'ny vadinao no ny fifandraisanao amin'ny telefoninao rehefa ny mpivady manomboka tsy misy fifanankalozana kevitra fifampiresahana fifampiakinana tsy mifampiresaka matetika dia tsy mitombonao amin'ny tokantrano ny fisiny Genesis 2:7 faharoa ao anatin'ny point anankivalo ny Genesis 2:1-2 ovakitsika keny ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra lehilahy ka dia natory izy dia naka nitaola tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo solony ary nitaola tehezana izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony hoe vehivavy kanetiny tany amin'ny raha lehilahy faharoa mila manana toetra matory ianao pastera ketrina daholo nareo mijery enoka alongany tsy hoe torimasom-panantiako lazaina fa mile mahaolona mihitsiny rehefa namorona Eva Andriamanitra avy amin'ny Adama dia napatory ny Adama izy nanina hoe napatory ary tao anaty torimaso Andriamanitra ny namolavola Eva inona ny dikan'izany ao amin'ny tokantrano misy anao io dia mila vitanao ny manakipy ny masonao amin'ny fahadosoa ny vadinao dia sokafy ny masonao ahita ny kaliteny zay le torimaso afaky ny fampitondra sy fandefitra ianareo mikipy na hita aza fa tsy mety indraindray fa raha mifantoka kosa ianao amin'ny kaliteny ao anatin'izay mety hoe fahalemena hitanao ka mandoalika eo anatren'Andriamanitra dia ho hitanao fa hanova azy Andriamanitra hitanareo zay le hoe nasondritory eo mpamola volana problemanao mahita be loatra ianao hoe tiany tsy mety ataony tsy nandalo mipasazy ny famola volana mihitsy ho tokantrano raha hitanao daholo sy tsy kerainao tsy mety ataony vadinao fa mila ianao matory oatra ny Adama mba hamola volana Andriamanitra azy inona le kalitao ana torimaso mierotra tsara eo anatren'Andriamanitra mampahazo aina le tokantrano mampiherotra tsara io hoe mila mahazo aina ianao dia mierotra anaty torimaso tsy hitanao mihitsy ny fahadosoany dia io le antsoina hoe fiadanana mitondranao tamin'ny mitondranao azy amam-bavaka ny amin'ny zavatra tsy mety sy nametrahanao an'izany eo ampelantanan'Andriamanitra tena miarabanao ary Adama fa natory tsara ianao ary azoko antoka fa molavola ny Evanao Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra marina fa hitana hoe ity misy tsy mety ary ity kosa fa mba mety tsara ary ty anankiray ty tena mbola mety ho sarotra satria raha nitory tenin'ny pastora Rodolphe dia efa tsy tokony ohatr'izao tsony ny zavatra mitranga fa zao ndraindraikio mila mikipy ianao na vavy io na lahy ianao mila mikipy amin'ny fahalemeny mitondra mambavaka azy dikany hoe mikipy mivavaka koa fa sokafy masonao ijery ary ijery zay zavatra tsara rehetra amina zavatra mba vitany mba hitereziny tokantrano eto tena tonga dia ny amin'le cas pratique no resahako androany ao anatin'le point anankivalo amen
tianao ve Andriamanitra nomenao an'ilay vady tsara iny aza tonga tejerena eo amin'ny nofo izy fa matory aloha mamoa vo fandeferana mikipi aloha fa eo ampanamboarana azy Andriamanitra fa maninona ary ianao mivandravandra mijeriny tsy mety ataony foana nefa Andriamanitra efa présent amolavola azy mahatonga an'Andriamanitra tsy miditra mihitsy satria ianao mijery loatra fa matoa Adama nakepy anamboatra Eva Andriamanitra tsika le fiangonana ho ampakarina tsy miresaka eto mikasika momba ny ka vehivavy rery hoe lano natao patoriana fa na vehivavy koza mila mikipy fa tsy mijery ny vadinao koa ianao faly mihitsy satria samy fiangonana ho ampakarina nareo natren'Andriamanitra mandeha fery kely mikipy aloha matetika ny mahatonga tokantrano tsy mety dia satria mijery loatra ianao fantatrareo ve zay ka iny hitako tetiny natorin'Andriamanitra na salamy fa 7:20 safapoana ho anareo ny alipandry sy ny fomaraina ka homana ny anina azo avy amin'ny fahasahiranana zany anefa dia omeny any ho any malalany na dia matory azy izy azinareo fetraka le izy ka ny torimaso midika vavaka fa tsy mitabataba fanginam-bavaka no ilaina mikipy amin'ny fahadisoany fa misokatra ho amin'ny kalitaoany na ny kalite tsara zay nanany ny tsikera lava dia mamono fitiavana averiko ny tsikera lava dia mamono fitiavana mamono fifandraisana ampory tompoko ny tsikera lava tsy misy olona manambady olona mampatahotra fa fitiavana no ifandraisana ampo aza mijoro ao anatina toetra tia mitsikera ka tonga mivadinao ijoro anafin-javatra aminao satria na zavatra tsara raha tsy samy teny tsony izy raha misy tokantrano miaina an'izany zao en danger nareo mivady fa milatsaingana aloha izy anankiray manatsofina miaina androany anangana an'le relation sy le fiombona ao anatin'le fiaina tokantrano problème anao hitanao daholo zao karazany fihetsiny zao zao ndreo zao ny ao anatin'ny lohany io nefa tsy voatery ny anatin'ny sainy akory le izy ianao ihany zany mamina ny ratsy io rehefa be loatra ny tsikera dia mitona ny vadinao anao zavatra miafina le izy sa izy mizara aminao ny ao am-pony nindra rehefa tsy ampahendrena fa misy endrika ranofo toy ny manambany kely zay amina karazana fomba fiteny sy fomba fijery diso toerana toy ny hoe zany ko ve dia tsy takatrao dia teteny amintsika rehetra matoa tsy fihinana ny takatra dia misy zavatra tsy takatra veriko indray zay teny zay manana fahendrena mamantatra ao anatin'ny fo hoe tsy zavatra rehetra ny voatery ho fantatry le vadinao indrindra moa ny problème raha somary nahita fianarana kely le vehivavy no le lehilahy raha tianao re Eva ho anao dia mianara sondritory koa mambavaka ho azy fa hamolavola azy Andriamanitra amen sa tsy amen toy izany koa Eva amin'ny Adama mikipi dia mianara sondritory ao am-bavaka fa ao anatin'ny vavaka Andriamanitra no hanova zavatra mba fantatrareo rehefa manapaka ao anatsika ny fitiavana mitondra fahajambana amin'ny maso mahita mitondra fahajambana amin'ny maso mahita ny fitiavana mahasarina fahotana maro ho abona toko 7:20 mba fantatrao ve fa nandray fantatrao ny toetra ratsy mivadinao fa maniny ianao mbola mitoetra aminy mandraka androany satria tianao izy dia misy zavatra ndraindray mila tsy ho zaka mihitsiny misy zavatra ndraindray mila tsy ho zaka zany ohatra mitady ipokany any anaty any fa raha ny olona mitazana milaza fa raha zany teo amin'ny toerana io efa nialako ela kanefa ianao ohatrany ohatra ny vitanao ihany no mandefitra an'le izy satria tia ianao zany hoe ny maridrefo ny fitiavana koa indraindray zany amin'ny lala itondran'Andriamanitra dia hitasotry any amin'ny lala mpisedrana ny fiarahanareo roa Andriamanitra zao raha mijery ny fitiavana any Abrahama dia nasainy natao fanaty sy Isaka zany hoe misy programa tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainany Abrahama fa tsy tanteraka le izy raha tsy mandalo ny sedra Isaka atolotra atao fanatitra aloha i Abrahama voasura Andriamanitra tianao ve Andriamanitra ho sura amin'le programa goavana be atoato ara-panitolona tian'Andriamanitra atao valiny aza mitolefika ao anaty ady
raiso programa pitomboana zay endriky ny fampahoriana lalovana. Tsy maka izy io fa fahasambahoan'ny Josefa avy any Arimatia, tsy natao hitoeran' Jesosy io fa amin'ny andro fahatelo tsy maintsy hitsangana izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia tao anaty torimaso any Andriamanitra nanamboatra Eva saza ho an'ny Adama. Rehefa mifoha izy dia mahagaga fa fantany Eva. Dia ny 17 milaza amin'ny Baiboly. Arora lehilahy ankehitriny dia tolona avy amin'ny tolako sy nova avy amin'ny nofoko tiany atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Kristy lohan'ny fiangonana ny vavy fiangonana. Tandindony zavatra ho avy le izy. Ao anaty fanefenany maharary fa ilaina sondritory ianao mba tsy arian'ilay faharariana. Matetika masonao rehefa mahiratra dia maharary ny zavatra hitanao. Misy lehilahy ohatra mbola mampirafy ny vadiny. Fa tamin'ny fotoana tsy nalalany vadiny an'ilay izy milamina be ny ao an-trano. Fa vao nanomboka ny sokatra maso nahitan'ilay izy tao ngidrakidra ny tafiditra ary tsy maintsy roso any amin'ny fisarahana le tokantrano. Fa maninona rehefa hita tsy zaka fa rehefa tsy hita mety foana nefa nitovy ihany na tsy hita nahita. Mila matory ianao. Raha tsy matory ianao tsy tafitondra mambavaka. Tsy maharety karangao an'Andriamanitra. Halleluja. Inona point anankiray fahatelo. Teboka fahatelo tena mahafinaritra be. Manaraka irisotsika dia zao. Aza vela iainao anatina routine ny fiainatokantranonao. Routine mazatra. Maraina zao mazatra anay, atoandro zao mazatra anay. Manaova karazana zavatra foana mba misy fotoana indraindray ao anatin'ny isam-bolana zany tsy hoe isan'andro ane mba point kely anankiray mety manaitra ny vadinao. Misy zavatra zany hoe manaitra. Teto mantsy voavity Eva dia nentina teo amin'ny Adama, taitsy Adama. Hoy Andriamanitra maintsy ny Adama, netiny teo Eva. Taitra sa tsy taitra ianao? Jery Adama hoe taitra. Zany hoe taitra izy zavatra manay taitra. Ahoana zavatra manay taitra? Mila mianatra mivady miala amin'ny routine, manao zavatra mba mampifaly sy manaitra ny vadiny. Sahala amin'ny Adama io nahitany Eva voalohany. Zany hoe mila verina foana zany indraindray le fifankahitana voalohany. Mba manao romantika kely indraindray. Domina kely any anatin'ny indraindray izy hitondrana voninkazo. Misy fotoana izy mba mena chocolat. Ano? Dia rehefa atao an'izany izy dia mitsika. Hoe, ary kosa mba tsaroanao. Misy fotoana zany mety valo ny zanakareo. Fa tokana ihany ny janona farany eo. Rehefa mitodika ianao dia madamana eo. Ao zay ilay izy tokana ny janona farany eo fa tsy ireo rehetrarehetra ireo. Noho izany tokony hanatombo ny fitiavanao ny vadinao noho ny fitiavanao ny zanakao. Satria ny vadinao tenanao fa ny zanakao singanao. Aza atao mifanohitra mihitsy moa ty resaka ity. Noho izany mba misy fotoana zany ianao mila mampifaly azy ianao. Raha misy ny toerana ifantohan'ny fifalianao dia ny vadinao. Fa efatra, mitoera mitanjaka mianjaanja foana eo anatreha ny vadinao. Genesis 3:7. Tadio fa ny olona anankiray tena tokony ahita ny fitanjahanao dia tsy olo-kafa eny an'arabe na ny olo-pantatrao na manodidina anao fa mivadinao rery. Genesis 3:7-8. Dia nahiratra ny masony izy mivadika fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Raha mbola tsara ny fifandraisany zareo tamin'Andriamanitra dia tsy natsapa izy hoe nitanjaka. Nefa ny tahany nitanjaka. Mianao avy ianareo? Fa rehefa nanomboka nanota izy dia natsiary hoe nitanjaka. Dia nitady ravina anampenakenatra. Mihaino tsara ve tsika? Ny fitanjahana dia famantarana maneho fiainam-pahatsorana sy fahadiovana. Rehefa latsaka ao anaty ota ny olona ka mahatsapa fa ratsy ny fitanjahany dia mitady sarokenatra izy. Ka ny hoe mitanjaka zany dia midika hoe tsy misy akinafinafina. Aoka ny fiainanareo mivady eo tokantrano tsy misy akinafinafina fa transparent na mazava tsara. Fiainanao madio, mangarahara, miharihary amin'ny vadinao. Tokony ho fantatry ny vadinao ny kôdiny telefoninao. Tsy tokony isy mpivady misy kôdina telefonina zany. Raha marina ny fitondran-tenanao ao anatin'ny telefoninao, meo andramatoa herinandro.
dia aveo lao izy mba mandray appel aloha mba vao makany aminao satria amin'izao ty resaka telefôniny ty be loatra ny fitarina fa tena mifonahako hoe tsy fantatry oatra misompsony kely apastera fa oatra tsy milamina ny vadiko fa hoana olona hitanao hoe milamina be rehefa miresaka ohatr'izany manafinafina kely telefôny dia makany amin'ny kolisy zany dia oatra misy olona oatra ny resahany hafa aoko ahoana mipetrany ohatrany tsy sura amin'izany ao nile izy misy kody anie dia tsy hita aza asiana kody raha lehilahy na raha vehivavy aza asiana kody na atolory ny raha matony kody raha masaky ianao jereo masony akaikinao tsy telefônina mivadinao hoe Andriamanitra tsy niteny hoe tsy tsara raha irera lehilahy fanaovako telefônina zazazy izy tsy zay hoe tsy zay vady zaza nomen'Andriamanitra aza soloana telefônina izy Halleluja tsy tokony misy zany izy eo no hoe tsy azo ny vadiko jerena ny telefôninako za efa miresaka aminao dia ampinao fa ny telefônina koa vo misy zavatra tsy milaminao vo alain'le vadinao ny telefôninao hijerevany vola very ohatra hoe tsy atatry ato fa mba mety orsa kely dia nao fa miteny ahoana moa zany seriny atahoranao izy so hiditra any amin'ny menu any na message hitanareo raha vao tsy milamina ny ao anatin'ny olona dia vakipotsiny amin'ny zavatra ataony Damaseva na tsy ary tena fa nitanjaka rehefa nanota fa talohany tsy nanontany tsisy ninninona nefa nitanjaka izy rehefa nanomboka menatra sy mitanjaka dia misy zavatra fenina tsy avelanao mikasika ny telefôninao vadinao fa tsapatenao natota mitanjaka daholo zany edena reply re zany mba tongava saina film efa nisy io rehefa mihinana amin'ny fôninao vadinao ka ampiasa azy ianao mikoropaka inona ny antony mampikoropaka raha milamina ianao meo azy zany tsy rehefa dia teraty rehefa vita zany mitoetra ny olona milamina tsara ao atokantrano toera mitanjaka sy mianjanjatrany amin'ny fadiovanao anaty fiarahana 5e point ngeza be ihany koa mitoera tsara mitoerana napetraka Andriamanitra ho anao natao ifampiainy raha ny tena marina mitsindrin'Andriamanitra kokoa no hoe lahy natao ity ny vavy ary ny vavy natao anaiky ny lahy nitsindrin'Andriamanitra kokoa fa ny tena marina natao ifankaty sy ifanaiky izy roa aloha tonga dia ampiarahana mihitsy ty resaka ty fa lasa mifampiandry fotsiny ianao tokony anaiky za tokony ity eo foana vanjinja eo tsy misy fitiavana raha tsisy fanekena attention tsy misy koa fanekena raha tsisy fitiavana dia mifampiandry eo daholo dia zay na hosorana mpiandry eo nareo zany ny tena marina hosorana mpiandry dia tsy haiko firy jobily zay nefa tokony hoe nanompona tao anatin'le izy fa dia tsika zany mitondra mibavaka lohatreto Efesaina 5:20 sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy io le fiangonana hiakatra mifanaiky amin'ny fahatahorana n'iza any Kristy ny vehivavy tsy afaka anaiky tokoa zay vady tsy tiany tahaka izany koa ny lahy tsy afaka hiainy sy ombona amin'ny vady tsy tiany koa izy marina anie zany fa zao natao hifanaiky sy ifankaty ny mpivady araka Efesaina 5:20 mifanaiky izy roa atahotra n'Andriamanitra point ngeza be aloha zay tsy maintsy misy zany point commun iombonanareo teboka iombonana iraisana iaingana fa tsy décision avy amin'ny safidinareo fotsiny sy ezakareo ny ifanaiky sy ifankaty ao dia ahoana fisehon'le izy voalohany manaiky nareo iombona ao tsara ao amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra rehefa samy matahotra n'Andriamanitra mpivady dia tsy mifanitsakitsaka rehefa misy zavatra tsy tia ny vadinao atao na lehilahy azy ianao aza terena hoe nareo vehivavy maneke mivadinareo nefa ianao hiaraka amin'ny naman-dratsy
rehefa mivadinao manomboka miteny sy miteny aminao ianao mba mananatra anao ihany fa rehefa mahita zany izy ataontsika hoe vehivavy hafa miodiody eo amin'ny fiainanao dia anao mety mandeha pahatsorona fa mivadinao mahita hoe ohatrany tsy milamina le vehivavy dia mba miteny izy hoe za dia mba miteny anao dia mba mananatra anao mihitsy hafa ianao mantsotsotra loatra fa ohatranotrotro zao ny remarika hitako fa ianao mila mijoro tsara amin'izao dia mila ianao manaiky an'le izy fa tsy ianao no midrikina hoe ianao koa tena ratsaina mihitsy fa manino ianao miakatra ao tokantrano zany tsy tokony izy feo miakatra mihitsy fa ao tokantrano zany tsy misy troisième voix na deuxième voix unisson. Halleluja. Ao ny tena gospel tsy mareteka te afa mafon'Andriamanitra. Halleluja. Fa ndraindray ianao te hanivaka ao anatin'le izy ary zay fanovany zay no mety hanimba an'le hira. Mahafinaritra ny sofin'ny olona tsy voatery hafinaritra ny sofin'Andriamanitra. Halleluja. Satria tia mivadinao ianao dia manaja azy. Satria tia mivadinao dia manaiky azy. Moray mandinika aloha ianao tena mety marina zany. Eny mety tsy voatery ho marina ny zavatra lazainao fa za mihitsy ny tian'Andriamanitra ho ahitsy amin'izany teneninao zany. Satria raha mitohy ny fahatsorako be loatra dia lasa mateo ty loatra satria lehilahy matota moa ny tena. Dia lasa mateo ty loatra dia mety hanimba zavatra amina fiarahan'olona sy tokantranon'olona. Dia mila miaino ianao mianatra miaino. Ka ny fanekena iraisana sahala amin'ny fitiavana koa. Tia ianao dia manaiky ianao satria tia. Mila fitiavana ny fanekena. Ilain'izy roa ny fanekena sy fitiavana fa tsy miandry eo amin'ny toerana anankiray hoe ianao mila tia aloha zay za vao manaiky na ianao mila manaiky aloha zay za vao tia. Miaraha manaiky sy matahotra n'Andriamanitra mba ahafahan'le fitiavana mikorina atonga an'le tokantrano mandeha ambany fitarian'ny fanamasina. Misy dikany koa ny matoa ny men'Andriamanitra ny Saint-Esprit. Ny men'Andriamanitra ny fanamasina ho balesitsika na ho arifaninantsika eny ampanompotsika n'Andriamanitra eny. Raha za aloha nareo amin'izany conseil tsara tarehy be zany mba sy ho tiako zany ho an'Andriamanitra. Fahenina ataovy eo an-trano mandrakarivo Jesosy. Manina hoe fahenina? Ataovy ao an-trano mandrakarivo Jesosy. Janao Jaona toko faharoa fampakaram-bady. Nasaina hafa rehetra matetika ao anatin'ny fampakaram-bady dia tonga itsikera. Mba fantatrao ny vahiny rehetra zay tokantranonao ka mpandrosonao dia tonga itsikera amin'ny fiainanao izy. Avery anina ohatran'izao e. Avery anina mananina. Misy banga ao. Lazainy akalazainy any iverany tao angana isy an'izao akory. Feno loatra ao mpangalatra ireo. Ny tsikera zany misy foana. Fa zao tokana ny tsitsikeranao fa mpandrosoa tokantranonao. Jesosy no anarany. Rehefa ao Jesosy dia tsy voafetra ny fotoana ny fidirany an-tsehatra hanampy ianao. Tsy voafetra ny fotoana. Tao amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry. Tao anatin'ilay fampakaram-badin'ilay Kana. Jesosy tao tsy ara-potoana mirakla fa nataony ihany. Dikan'izany amin'ny fotoana rehetra rehefa ao izy tsy fahagagana mihitsy ny ametra azy tsy hanao zavatra. Tsy fotoana mihitsy ny ametra azy tsy hanao zavatra. Mahatonga anao miandry ny tsy fahatsapanao amin'ny fisiny. Fa rehefa présent ny fahatsapanao anatinao fa misy Andriamanitra eo izy dia anotronao anao foana izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy mba hareteka ao an'Andriamanitra. Mahatsiaro ny Genesis toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo. Genesis toko fahavalo fahasivy amby efapolo azafady. Genesis toko fahasivy amby efapolo. Halleluja. Ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Tamin'ny Jakoba nitsodrano ny jody ty resaka ty. Ry jody ao dia rain-dralahinao anie ianao, ny tananao amin'ny vozon'ny fahavalonao, iakoaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadio any Joda. Avy ny remby ianao anaka, mamitsaka mandry toy ny lioana izy, ary toy ny liombavy, ka iza no anahitra azy. Ny tem-panjakana tsy ala amin'ny Joda, na ny tem-panapahana eo anelanelan'ny tonga, mandra-pahatonga ny siloka no azy ny firenena. Mbola ny Joda ihany hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Mamatotra ny boriky ny tanora eo taom-boaloboka izy, ary ny zanaky ny boriky vaviny eo amin'ny taom-boaloboka tsara nanasa ny fitafiany, tsara nanasa ny fitafiany tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny ranom-boaloboka. Zany hoe tao amin'ny taranaka Joda zany misy ny atao hoe fotoana ny silo. Dia ozy izy Maria
voalaniny divay satria mpamaky baiboly izy tia le tsodrano avy amin'ny taranaky ny joda ampisy ranom-boaloboka mitobaka ao anaty fahamainana. Nisokatra ny masony Maria nahalala fa silo ny fisian'i Jesosy tao anaty fampakaram-bady. Dia hozy izy Maria satria Jesosy Maria mpandrafitra fa tsy mpamboly voaloboka fa profetika ny fahafantarany Maria hoe lany ny ranom-boaloboka satria misy taranako joda natao ampitobaka azy ato anaty fanasana. Fatakarana ara-potoana. Halleluja. Ny timing na ny fotoana. Hozy Jesosy mbola tsy tonga ny fotoako fa Maria nahatakatra fa silo ny ato. Eny e, misy olona eto androany maraina hitahanao Andriamanitra. Jesosy kay le silo tao amin'ny Genesis, izy ny ranom-boaloboka satria rehefa tonga amin'ny fandraisana dia hozy izy tia ny rako nefa divay ranom-boaloboka. Dia sasasasa anasa akanjo amin'ny ranom-boaloboka, zany hoe tamin'ny tia indray mitoraka ity na ny qualité-le ranom-boaloboka tsara noho ny fanombohana, matsiro noho ny voaloboka ny fiazina, tena présent ranga siloa tonga tao Jesosy. Ka Maria zany vehivavy nahalala tsara ny amin'i Jesosy. Ny tokantrano miavaka zany dia mahalala tsara ianao ramatoa ny vadinao ary mila pakatoa an'i Jesosy, mifanaiky tsara amin'i Jesosy. Fa zao tadidio mora kely ny ovan'ny rano tonga divay rehefa manjaka ao anatin'ny tokantrano ny fanekena sy fakatoavana an'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'izany conseil zany. Ilainao zany eo tokantrano. Avereny kely ity nareo vady rehefa any an-trano mba miangavy a. Amen. Fafito a, ovay ho divay ny rano. Zay fafito. Ovay ho divay ny rano. Inona le divay? Rano ovana divay. Mirakla voalohany nataon'i Jesosy nanova rano tonga divay. Zay mirakla voalohany. Mirakla voalohany nataon'i Mosesy nanova tena ho tonga mena rano. Ny fahagagana voalohany tsy fampahiratana amin'ny masony jamba na ianao evangelista faran'izay enjana eny amorom-bôro. Ovay ho tsara aloha io vadinao io. Raha vitanao misy tsy volonté an'Andriamanitra ho azarahany izy fa mandefera dia hitsio izy ho any amin'ny volonté an'Andriamanitra, any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ovay divay aloha io rano. Fa maninona ary any miteny ovay divay aloha io rano? Zay nahazo vady dia nahazo zava tsoa. Noho izany ny rano efa misy rehefa eo raha vehivavy na eo raha lehilahy. Eto tsisy hoe amin'ny vehivavy rery na ho an'ny lehilahy rery fa ovay koa, ovay divay. Ny rano a ilaina fa ny divay a misy go. Ny rano fototsy ilaina ao atokantrano tenin'Andriamanitra. Fa ny divay le vokatra avy amin'ny teny miasa amin'le tokantrano mampisy go an'le fiainana. Ovay divay io rano ataovy misy tsiro ao tokantranonareo. Amin'izay mamy ny mody. Mamy ny mody. Tsy andronao ery tena mitsotra aminareo fa ho an'i Jesosy ny voninahitra. Zay vady a, misy fotoana rehefa mandeha ohatr'izao dia tsy andro keriny andeha hody. Lizy tsisy nininona fa te hody fotsiny. Dia ndraindray misy programme adino satria efa niova divay le rano ao an-trano. Eny mirakla voalohany takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza mitetatetanova any ivelany any ihany na tiako vaina. Ianao aloha miova ao an-trano. Zay le mirakla voalohany. Ary tsy hoe akory hitanao ramatoa na hitanao rangahy fa sady tsy manaiky mandeha manompo, tsy modely tsara ao anaty fiombonana, mety mpitory tena enjana izy any ivelany. Ohatran'ny pasteur Rogolf. Fa zao ao an-trano izy tsy izy mihitsiny.
Mafantatrareo moa fa be deabe ny tokantrano bakiraro rovotra afen'ny kiraro tsara ny ivelany fa misy frôma ao anatiny misy zany no zany aza miezaky ny hitan'ny olona hoe beau couple modèle tsara ny ahitany Jesosy anareo zay le tsiny hoe iainanao hatramin'ny ao atokantranonao fetsarambelatsy petsara velatsy rehetra rehefa iveriny Jesosy any ivelany mandram-poviana ny tokantranonao iainao anaty fetsarambelatsy soravenao fa hiakatra za misy fotoana ndraindray nadiny tena so dia tsy tokony mbola andray micro ary lesy lahy tamin'izany satria ny antony reko misy misy tsy filaminana ny anaty koa rehefa tonga ao an-trano rehefa tonga ao an-trano mbola tsy niova odivay le rano tao sotroina fotsiny satria mpivady fa tsisy go mihitsy voaka hoanao zarana ohatra ny hoe mandeha mitsoka ny ivelany eny mba maka vakansy voaka eo atokotany eny ohatra ny hoe maka vakansy eo atokotany satria le atmosfera ao an-trano tsy mahafinaritra mbola tsy niova odivay le rano tsaiko nafantatra le zavatra tia mifanamasina tena hitondratondrana tsara mihitsy anasitranana ny tokantrano mba afan'Andriamanitra mitondra an'io amin'ny fanotrona amin'ity taona ity tsy avelatsika rangano fiainatsika raha tsy 100% Jésus tena mety io ny fiangonana ao am-pakarina fiangonana tsy misy fiketronana raha ianao zany isaky tonga ao an-trano miketry dava mbola mila pasoana ny fiainam-pananao vao miakatra vao mahita azy ianao dia ohatra mahita gorille zany fa maninona na tigre na lion hitanao nefa vao mahita azy ianao tokony nahita angel alleluia dia wow tsy hitatsozy zay atao tena korododododo satria maiky ianao isitraka an'ilay fahatsarana avy aminy tsisy tsara koatran'io vadinao io aza mijery hafa koatran'io zany le any ambadika any imenao raha misy favoazanao ataovy misy favoazanao ndre-pandeha eo ane fa rele matimatesanao irevirevenao andehananao any ivelany reny andaninao tsy tokony olanina fa tsy ao an-trano reny ny andatsy anao voalohany dia sy lohany hafa ndray ianao mitady inona ny arahany amin'ny babakoto reraka zay lehilahy mivoaka ao an-trano ka miaraka amin'ny vehivavy hafa efa manomboka gidro ny endrika ao fa mieritrereta ampidiny mibety ianao ho bety ary zay mahatonga amin'ny fiainanao embêté ny antony tsy fiajoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra midika fa mampidina ranao ary raha vao miaina ohatry ny biby ianao fa tsy manaiky fa hitoetra eo aza manantena ny eona amin'i Jesosy zany pasteur Adolphe Dafnerivo miteny zany aza manantena ny eona amin'i Jesosy aza fenina mitoroteny filazantsara fanompona be ny zavatra tsy mety ao an-trano nohatra amin'ny fiverenan'i Jesosy sy ny ampakariny ianao nitonga an-trano fa tsy fanompona aza manao fanompona excuse alamino aingany io tanao fa misy zavatra tokony hositranina amin'izay matoa Jesosy miteny hoe andana torio fanasitrana tokantrano ao miainga aloha ny mahazo ny lanitra dia alohan'ny hitrifanatsika mahazo tsotrano misy olona eto androany hitanao amin'ny fomba miavaka Andriamanitra ary le rano hatramin'izay efa nisy tao tokantranonareo ho avadika Andriamanitra tonga divay amin'izay misy go ao misy tsiro ao halleluja ny rano ilaina fa tsara ny divay ny rano ilaina fa tsara ny divay amen mila manana vavonimbelom-piovana avy amin'ny fisianao ny vadinao reha vitanao ny vavaka ao anazy fa tsy hoe isaky mandeha efa ela le pastera ny vavahako anazy fa so dia anao arany tsy niova mihitsy mahatonga le tsy miapita mihitsy fa diovan'ny tananao neno amintsena azy na vavy io na lahy eto tsisy hoe lahy manova vavy na vavy manova lahy fa lahy sy vavy mihitsy ny voakasika eto efa ao le rano matoa nomeny Jesosy io aza ilika ohatran'ny Eva natsipy ny Adama aza ilika ohatran'le vehivavy Maria Magdalena natsindry zareo natsipy teo amin'i Jesosy aza tao an'izany izy dia zao raha tiana ho tsara izy ampifalio
na ndray koa mahatonga le fitiavana tsy mikolla tsy ampy fampifaliana ao an-trano dia matetika ny anareo fampifaliana tsy maintsy vola aloha vao mitsika volana zavatra fitiavana mety tsisy nininina fa hitany ianao hoe tia anazy mety hoe mitondra viana ianao fantatreo tamin'izy mbola demoiselle ohatra dia petit bonbon chupatsups chupatsups zany hoe 10 000 francs ny anankiray tana dia afehany kely dia mody ataova ohatran'izao za moa mpanao ohatran'izao tandratra poziko sao tsy misy nininina tokony ede surprise dia izy izy fa lehibe izy fa mety tsy tiany fa tadidinao dia chupatsups ty foana le nanjonoko anao tonga dia potika ohatrany biscuit vohitsaka ny cylindre izy satria misy historique kely ny zavatra rehetra hitanareo oetiko nareo amin'le zavatra mety hoe manahitaitra kely tsy fantatra hoe inona zao ny zavatra mety hoe tiany manda ohatra tamin'ny ora ohatra zany dia mba jereo le point na hoe bobosikarim na hoe fortunasy svero ohatra na tsy fantatra izy le mpivady efatra nefa mangatsitsika tsy fantatra zany le zavatra mitranga ohatra tokantrano tsy zany nareo akory sanatria nareo hitako fa mifankaty be daholo na hoe andraso hoe paster mamy sy paster voangy ohatra efa mety misy fotoana mafy be fampona dia tena vao tonga avy any dia tena hoe entsikentsika be satria misy zavatra évangélisation miandry mbola mameno an'ity mameno any atsy mbola misy an'izao entsikentsika ry tokony amboarina ny atsy o amin'le fotoana tokony hoe izany tokony ho antsona nefa tsy avela miantso azonao ve ny tiako tenenina ao anatin'iny nandray misy zavatra mangotragotraka ty iny nataondriamanitra dia misy fotoana ndraindray zany ok mitady distension satria le ato mifantoka amin'ny zavatra hafa nefa zavatra hafa nresahany ato so vereny ianao ohatrany tsara fa matono zany eo présent eo tsy natao hoe le problème ny asana le zavatra trena ny ivelany ny raison iketoanao no manodidina anao ianao avy nareo verena ndray tsy maninona isany zavatra rehetrarehetra zany etsekilany fa ianao aloha no asain'Andriamanitra karakaraina amen mila mianatra an'izany tsika mila mianatra an'izany tsika hitanareo hita sotra eny amin'ny endriky ny olona mivesatra ananana rehefa ianao mandeha ny an-dalana dia misy olona zany mandeha dia ohatrany hoe rajonjorony anina ny anarana ohatran'le fandesany manao any tompoko sainy zany tsisy hain'ny ntsony tsy ohatrany tsy mitombona ntsony efa ndrovitany matitoko fa raiky ambin'ny folo andimy fa valo amby roapolo hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra etany fa zany amenareo fitsarana fa ozy izy maintsy any Jesosy ny anao entiko afaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy afaka miaina mahafinaritra nareo mivady eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen tsy azony devolopitenareo rehefa mametraka ny fahagagana voalohany ho lara-pahamena mialohan'ny fanompona sy ny zavatra rehetra atao misy dika matoto ao tokantrano ny fahagagana voalohany aza manao fahagagana ny ivelany raha tsy vita aloha ny fahagagana ao anatiny natao hifanampinareo androso miaraka hoety foana mivadinao na manaraka anao akaiky na miaino anao akaiky amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ampiasan'Andriamanitra anao fahavalo maiza miafina pastera ianao vao eo ny teny hoe tokony tanjaka ianjanja zao ndray ianao miteny hoe maiza miafina fa inona le fiafenana karazam-piafenana hafa mihitsy ty zaraiko ty 8e point farany a dia tsangantsika hivavaka Jesosy tahorin'le fahagagana amin'izao toko faharoa tsy izy nahazo dera na izy aza nanao an'le izy fa le fampakaram-bady nareo kosa mitahiry ny divay mandraka tsara mandraka kehitriny ny olona ny tsaratsara kokoa vao ny ratsiratsy fa ny nareo ato amin'le fampakaram-bady nareo kosa aloha tena tsy nandray doka mihitsy Jesosy na izy aza ny sorsany le tao an-trano ohatr'izay koa ny ao an-trano rehefa mba manao zavatra dia aza miandry tokafana ataovy an'Andriamanitra le izy dia tsy ho vexenao so mila nefa taitra mantsy anao ka rehetra hoe ohatrany somary tsy dia hitahita zay raha olombelona izaho efa mila mandehatra amin'ny lohako
mbola tsy mahazo fakasitana avy aminao ihany a. dia iny koa le anankiray iteny rehefa avy eo fa nga tsy hitanao mihitsy koa ny ataoko, tsy tokony ifampiandry fakasitahana ane. Zany tsy tokony ohatr' izany ny ao an-trano, mandeha ho azy ny fakasitrahana, satria any am-parany any koa mantsy ny olona tsy tia misaotra. Dia mba asehoy hoe makasitraka ianao, ndry soky fa teo ndry fa raha tsy teo ndry a, tsy ohatr'izao tsika, Jesosy aloha voalohany fa teoko aloha ny fanampindry. Ina ny programa manaraka? Halleluja! Na lahy na vavy mila an'izany, fa tsy hoe rehefa tonga ao an-trano dia hoe mipetraka eo dia ina zao mba nataonao anahy? Mitaky fitiavana. Ny olona manana an' Jesosy mizara tsy hitakiana. Ary ny olona manana an' Jesosy, ny ampandoliana iny izy na tsisy ninina azony atao azy. Tokony tsisy koa zany tsy azo atao zany mihitsy, tokony tsisy zany na fotoana tena matery azy dia misy foana ny azo atao rehefa ao ny fitiavana. Ny an'i Jesosy tsisy nininina izy, ny ondam-bato tsy nanatrano, ny ainy natolony. Misy foana ny azo atao. Io mety pecto kely 50 ariary, fa misy foana ny azo atao. Kony moa Jesosy nanao fahagagana fa ny hafa mivoadokadoka. Tandremo zany maneho ny tenanao hoe nahavita zavatra mivadinao. Zay koa problème be. Fa ngamo ianao ohatr'izao, soinao fa nanambady aho. Le molotra amin'izany a, tsy hitanendrika. Autant tena arrogant, orgueilleux. Zay le tsy délivré. Tsy délivré fa délivré. Mila délivrance ianao raha zay. Angatao amin'Andriamanitra ny fo. Jesosy io, ny tsy mampety an'ity tokantrano ity tsy mivadika. Fa so misy andraikitra tsy vitako ny mahatonga an'izao zavatra mitrango zao, na vavy ianao na lahy ianao. Fa raha venao manilika ny tsy fetezany any amin'ny hafa, zay no midika fa mamenoty ny tenanao ianao hoe 20 fa izy 0. Dia nio fa tsy voafaritry ny hitany masonao ny tena problema ao an-tranonao raha tsy mandihy ny teny ianao. Nandray mba tonga mivadinao miketoketoka, nandray ianao manao zavatra mampalahelo azy. Misy raison. Le zany aloha zany tsy tonga dia ny hafa foana ny lazaina hoe diso. Fa raha misy kosa aloha fahalalanao hoe misy zavatra tena tsy mety nefa tsy joroanao ao tokantrano. Fa velanao tsy mandefitra ny anaran'izay fa matahotra mametraka azy amin'ny toeran'ny Jezebela. Zay na voan'i Israely Iaba malemy loha dia nentin'ny Jezebela any amin'izay tiany. Hitanareo raha ohatra ka mifanolora-tena dia misaotra ny Andriamanitra ny amin'ny fisian'ny lehilahy sola, satria tsisy sanga azo loentina vehivavy. Tena famezam-pahasoavana iny. Alleluia. Iny ao finoana zany a, tena zava-dehibe satria tsisy raisina ny vehivavy fa mijoro tsara ny lehilahy. Ny fanolora-tena le volo malefaka be koa ratsy raha vao misy tafitra tonga dia mizongozona. Fa ny ilaina fanolora-tena na volo enjana, na misy cyclone aza mizerizery le volo. Ao amin'ny sitrapo n'Andriamanitra. Any amin'ny resaka loha indray zany loha fanoarana. Amen. Ny tiany tompo tenena zany tandrema ianao mitabataba hoe ianao mahavita be, na lahy ianao na vavy, indrindra eo mason'ny olona. Zavatra faran'izay tsy tiany mpivady tritra eny mason'ny olona izy no miseho le fihetsika sy ananana. Raha tena misy zavatra farany tsy zakana eny amin'ny mason'ny olona azy dia aloha tsy hita soritra mihitsy hoe eny le ady no mitranga. Mandefera manana self contrôle faran'izay mafy azy satria misy zavatra tsy maintsy tandrovana eny. Ilaina ihany koa nefa n'izay image zay zany eo amin'ny fiainana. Avy eo fanamboatra moramora. Fa tsy hoe isaky ny tonga ny an-trano zany dia fotoam-panamboarana foana fa ny ivelany indray fotoam-pijoroana. Ty lesony teo hoe ilayntsika mianakavy ty point valy fotsiny le izy fa inoko fa raha voatandrinareo sy averinareo enona tsara ty fampianarana ty.
ilamina anareo dia jery ay tsy vitako ny point voalohany tsy vitako hatramin'ny valo soko moa fa valo sasa hotahiranamantsika menaka tandremila hoe isaky misy fifandirana kely dia mivoaka le toetra zay le rahatra-po tokony hosotranina ay rehefa tena jereny ianao kay mbola marary mora miditra ao amin'ny asa ny fisainanao sy ny fijerinao lasa ohatr'izany nandray mijery ratra ny ao an-trano ela loatra zay mahatonga le tokantrano tsy misy fomba fitiavana misy fomba fitenina indraindray hoe zany na me volanao voatra zao ianao fa ngainao sala am'izao raha tsy nanambady dia miakatra koa ny ankila miteny hoe fa nga ianao ohatran'ny olona tsy zany mitondra mibavaka anao ataovy tsy mandoalika eo anao any raha nte io e dia raha fakapitra am'izay tsy mandeha ny fandehan-javatra lasa mitady amin'ny pastera tsy mety mandeha mihitsy lany nefa le famalianareo tao an-trano nisy ozona mivoaka atao hoe tsy andeha ntsony io raha zao ny ataonao io a misy zavatra be dehibe amboariny io hoaiza moa tsika rehefa ratra izay hoaiza ao am' jesosy sika zany ny tena atao hoe mamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy miova ny toetranao manarak'izay vao miova koa fiainana tsangany amin'ny toerana misy atsika mianakavy toka afafainy amin'ny lanitra ny tanantsika dia ataontsika isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka Jesosy mampifaly anay foana ny teninao arena be ary ny tsikitsikinay dia feno arena feno fifaliana feno fiadanana feno fahasambarana satria manompo anao zay misy arem-pahasoavana avy amin'le tsika mandona ny anatin'ny olona feno alahelo ho tonga fiadanana sy fifaliana fitsaharana dia ho tonga tavany jaona sy petera ny tavanay satria tava azo hitarafana ny famirapiratany voninahitra ao rehefa mety ny ao anatinay ka mifanaraka amin'ny sitraponao amin'izay fotoan'izay tsy hoe mpitondra teny fa manana teny ho zaraina tsy hoe mpitondra fiainana fa manana fiainana ho zaraina tsy hoe mpitory ny anaran'i Jesosy fa manana ny anaran'i Jesosy ho zaraina amin'ny hafa le malemy anie tongotra malemy ny tokony hosotranina tokony hoe ry tongotra malemy mitsangatsangana dia vita fa manan-javatra ho izy petera ary zay nanako izay nomeko anao androany ofafainy amin'ny lanitra ny tananao ataovy tonga fananako ny fahamarinanao ataovy tonga fananako ny fahamasinanao ataovy tonga fananako ny fanekenany sitraponao Andriamanitra angatao maniry zava-panahy fa avy ao amin'ny zava-panahy ny sorsa anovanany zavatra rehetra ny ivelany mangata amin'Andriamanitra sy trano ny tokantranoko Andriamanitra sy trano za manokana mihitsy aloha aza ve nisaina olona foana isaky misy zavatra fanitsiana omen'Andriamanitra hoe raha mba teto ihanina ny haino an'izany tena mety aminy leson'androany tsy zay za aloha matoa zany tonga eto Andriamanitra zany tianao amboarina zany tianao tefena zany tianao atsangana zany tianao tena hoe iaina sy ijoro amin'izany fahamarinana zany voalohany vavaka ao an-tokantrano rehetra zay tonga eto ho sitrana raha-pifandraisana sy fiombonan'Andriamanitra mba ho fiangonana tsy misy fiketronana tsy misy zavatra miafinafina tena hoe niova ho divay tsara le rano matsatso nomena gola izy zay le famantarana mampianaranay mba hafanay manome tsiro ny tontolonay eo am-panomponay ianao mandrakizay raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta voninahitra ny oan'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay amen mahasoterina vetivety no fanaritsika ho an'Andriamanitra no fanaritsika ho an'Andriamanitra dia azadino amin'ny filazana foy mizoma arivotsika ao amin'ny tranopokon'olona Analakely sy Sabotsy maraina fotoana miavaka izarana ny teny pampaherezana mialohan'ny izarantsika teny fiainana any amin'izay toerana ny ran'Andriamanitra antsika miangavy ianareo azadino manaraka ny roitsika amin'ny intercession manomboka atoato tokony isy intercession misesy foana amin'izay vavaka zany ny tena heriny ity fanompony ity raha mbola tsy maniraka tsy afaky ny hoe ahiraka anao hivavaka ny fanomponao dia zay ny faritra amantaranao anaty hoe atraiza ny fanoloran-tenanao noho izany mila feny vavaka isika tompoko mila feny vavaka isika avereny hoe vavaka avereny hoe vavaka hatrany mandra-pahatongan'i Jesosy Jesosy zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra fa Jesosy ny vavaka azonareo ve zany ka raha Jesosy aza mivavaka maninona tsika tsy mivavaka Jesosy tanteraka be tena hafa rehefa tonga nofo izy dia lasa izy mivavaka
zany hoe nampianatra antsika mihitsy izy. Jesosy tsy nampianatra antsika anao mirakla fa Jesosy nampianatra antsika hivavaka. Nampianatra mpianana izy hivavaka. Dikan'izay misy herin'Andriamanitra sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika dia misy ifandraisany amin'ny fandresendahatritsika hivavaka. Za aloha sure fa tsy fantatra hoe firitsika eto fa nefa ranao io feno Andriamanitra ihany ianao. Naiza misy ianao tsy le pino tonga dia tena pahoriny sy tsamba amin'ny vesara ny zavatra ilaindreny fa pino mijoro tsara mahafantatra ny antom-pisiny. Dia inona mitrangy mitsika ny endrika io satria fantatrao fa iseho amin'ny fiainanao indray mivoninahitra Andriamanitra. Programa io fa tsy fanamperana. Amen. Hitantsika tsara avy Andriamanitra. Pistole tompoko. Amin'ny misy ilay fotoana amin'ny 24 juin izay iarahantsika mpiara-manompo rehetra dia anasana antsika fa efa disponible ny billet rehetra tompoko. Enoy a tsika manana akany fitaizana zazakamboty. Akany fitaizana zazakamboty. Aiza moa le izy eny aiza moa ny quartier ny lafy. Ie. Dia ny ten'Andriamanitra izay manana tombontsoa afaka nisy soa dia manao an'izany amin'ny fitiavana. Eritrereto hoe taty voangy mitsangana ny taty. Ie. Ny anaran'izy io moa ataona hoe Davidette satria mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra izy nefa mponetanetana kely fa mahavita zavatra io. Dia izy tena tia be mihitsy napetraka Andriamanitra ao am-pony izay hoe fitaizana zazakamboty izay zaza sembana. Dia ao anatin'ilay izy misy billet misy manao karazana fampisehoana kely eo amin'ny PK0 etsy Sorano. Dia amin'ny sabotsy 24 le izy 24 ho avy izao efa vita ralizany tsika vao makao daholo. Dia misy billet avatra misy eo amin'ny 200 fa mbola afaka manatota raha mihoatra raha tsy maninona. Tena aza ferana ao anatin'ilay vidin'ny billet fa raha mba mety raha tena hoe ao anatin'ny fonao ilay zazakamboty tena tsy mora nitaizandreo fa mekanina isan'andro ireo mena sakafo isan'andro ireo tombontsoa ny manisy soa reto. Amen sa tsy amen. Tsy ho kamboty zany ny zanakao mandrakizay rehefa mijery ny kamboty ianao. Ary tsy ho tratry ny aloko zany ny fiainanao mandrakizay rehefa manome fahazavana ho an'ny hafa ny fisianao. Manova mihoatra. Tena za tsy mba mpaneta ambrolo zany fa ho an'ny asan'Andriamanitra ohatr' zany tena manana tombontsika menakavy manao. Za hividy, ianao mividiana. Ary li tsy ataoko amin'ilay vidy lehibe akory no ataoko fa ataoko mihoatra no lehibe. Mety tsy ho raisiko akory lehibe raha tsy afaka fa mekolona. Indrisika nefa tongava ihany amin'ilay 24 fa isy fiakofanao, isy vavaka ao. No le vavaka dia tongava. Amen. Halleluja. Fa ao anatin'io fotoana io isy fiankofana iarahana amin'ny bodikely amin'ny taty ivero amin'ny kolda sy ny lioan'ny joda. Halleluja. Pasteur Njiva sy ny kolda zany ao amin'io ny bodikely sy ny ekipany ao amin'io taty ivero Naivison sy ny ekipany ao amin'io miaraka amin'ny fiderana mafana ny lioan'ny joda ao amin'io. Zany hoe tsika menakavy no ao. Teneny daholo ny havana matsakaiza rehetra mba hanao an'izy fa manomboka aiza moa ny billet zao. Efa misy voniny zao ny billet ao amin'ny taty voangy misy billet any amin'ny Datohery manangan-tanana iny ny billet efa misy any aminy. Dia mividiana any izay hitana an'ilay izy tena miteny ataovy mihoatra no le vidiny ao anatiny hitahi n'Andriamanitra anao zany. Tsanganareo amin'ny toerana misy atsika. Avafany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra fonao ray manontolo. Makasitraka tompo. Tiana ho feno mihitsy ny fanomponay raha ngahy eto ambonin'ny tany. Velona ho an'ny hafa izay fa tsy ho velona ho an'ny tenanay. Ary zany ny antom-pisinay satria zany nandrahana ho anay eto amin'ity tany fandalovana ity. Meo fo mahay mifankaty zay Jesosy. Tena fitiavana madio, tena firaisam-po toy ny apôstôly. Mahafinaritra ery miaina tamin'ny andron'ny apôstôly zany Jesosy. Ohatrany hoe ny tamin'izany ny tsy hitako efa manomboka sady zay. Ndreto zay vonona ny aina ao anatin'izany hoe iombonana ny zavatra rehetra, iraisana ny zavatra rehetra satria Kristy ny antony rehetra mameno ny rehetra eo amin'ny fiainanay. Ao koa voatantsy ray avy ato anatin'ny ity asa fanompony ity Andriamanitra. Ny zanakanao rehetrarehetra kosa izay tsy voatery hoe ato amin'ity asa fanompony ity fa ireo miaina amin'ny fahamarinana sy ity fahamasinana. Ireo izay tena mijoso mandeha
araka ny sitraponao manomana amin'ny fiverenanao mitandrina tsara sy miambina araka ny teninao satria manana lanitra sy fiafarana tiana ahatongavana ary tsy vokatry ny hoe fijoroana amin'izany na ny fanatanterahana izany ny antoka fa ianao ny fanatanteraka an'izany teo amin'ny azo fijaliana ho anay satria tianay ianao. Androany maraina aoka ny marary ho sitrana, aoka ny roa fiaisitra, aoka ny olana iva, aoka izay ataontsika tomombana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao mahomby aza velona amin'ny fanotronana any amin'izay zavatra rehetra ataonao any. Dia mahitafy ity fa hijoro eo mibanga Andriamanitra hiady ny adinao. Mba fantatrao manoatra no mimpandresy ianao miaraka aminy ary tsy ho raraka mandrakizay fa tohanany. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapirana ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Veloma tompoko. Fa